fifaliana lehibe ho an'ny tenako indray no iarahana aminareo tandroany metraka ny afatra amin'izao faha-enipolo taona ny vorokely sy ny tsiambaratelony izao. Raha ny vorokely lazaina amin'ny taonany dia enina ka hatramin'ny 12 taona dia azonao anatin'ny fahendrena sy ny tia fianarana izy raha univo fiarahamonina fa eo amin'ny mpanazava eto Madagasikara kosa dia beazina ho tonga vavolombelon'i Jesosy Kristy olo-pirenena vana ho andry fianakaviana. Ny vorokely dia beazina ao anatin'ny tantara sy ny angano ary anisan'izany ny tsiambaratelon'ny vorokely izay anabeazana azy ireo miaina ao anatin'ny lalàna sy ny fanekena dia ny fiainana ny fifankatiavana sy ny fanoavana ny lehibe. Tiana indrindra isika rehetra mba ho toy ny vorokely ahizara fitiavana, ahizara ny fifaliana amin'ny olona rehetra, indrindra ao anatin'izao fankalazana ny faha-enipolo taona izao. Koa ireto ary misy hafatra efatra ho antsika rehetra amin'izao fankalazana ny faha-enipolo taona izao. Mizara fitiavana, mizara faliana, mizara fiadanana, mizara fihavanana, tia ny natiora. Koa samiary miaina finaritra ao anatin'ny fankalazana ny faha-enipolo taona. Ndao ary izay teneko dia voaferoze. Vorokely mankalaza. Vorokely mankalaza. Izao sise izara fity. Izao sise izara fity. Vorokely miarady. Vorokely miarady. Oe!